Izay ny amin'iny vaovao iny fa mbola mitohy hatrany ny fandraisana ny antota taratasin'ireo maniry ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta mahafaly solon'andrasana Olivier. Vola Ravoafy sy Tsirakoto Orson hatrany no mitatra ny vaovao atsika. Solombavam-bahoaka valo no efa nametraka ny antota taratasy. Ny telo amin'ireo solombavam-bahoaka maniry ho minisitra ho mpikambana ao anatin'ny bromaritry ny anteny meram-pirenena. Anisan'izany Razafindravello Herman, filoha-hevitry ny anteny meram-pirenena faritany Thomasina, Mahazoazy Fredy, filoha-hevitra misahana amin'ny faritany Natsiranana, ary rapporteur général Liaoso Malman. Solombavam-bahoaka ny Mananjary, Kati, ny solombavam-bahoaka ny Betuky, Rabenirina Jean-Jacques, solombavam-bahoaka ny Sambava, Ravelo Arivonjy Behavana, solombavam-bahoaka ny Fandrina, Toto Marie Lydia, ary ny solombavam-bahoaka ny Soalala, Hussein Abdallah, no nametraka ny antota taratasy ahafahana miditra ao anatin'ny gouvernemanta mahafaly Olivier. Ankoatra ny solombavam-bahoaka dia olona avy amin'ny sehatra samihafa toy ny mpandrarara toe-karena, miaramila ary teknisianina no maniry ho minisitra, ary efa nanotrika ny antota taratasy tamin'ny praiminisitra vaovao dia Andriamatoa mahafaly solon'andrasana Olivier. Raha nanontaniana tamin'ny Anso Tarby ny toerany mapara mikasika amin'ny fananganana gouvernemanta Andriamatoa Pierre Older, laza mazava ity mpanao politika ity fa tsy hiditra ao anatin'ny gouvernemanta mahafaly solon'andrasana Olivier. Mizara roa kosa ny hevitry ny tim mikasika ny fidirana na tsy ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Raha momba ny firafitry ny gouvernemanta mahafaly, ihena isan'ny ministera ao anatin'ny gouvernemanta vaovao, isan'ny departemanta Tambatra.